fideranan'ilay pahary ira fankalazana ny fahalebiazan'ilay pahary. Inona moa ny lohatenin'izy teo? Ny akory ny hamaroa ny asa zay vitany ary marina izany. Marina sa tsy marina izany avana? Marina izany. Miarabantsika rehetra amin'ity takariva fahatelo ao amin'ilay conférence hoe anjely telo mitondra hafatra miatra amanaina. Ary an'io sabata 1 dia hiatrika ny lohahevitra fahatelo isika dia ilay manao hoe ny fitsaran'Andriamanitra. Ino izy io? Vaovao mahafaly. Faly miona amintsika rehetra, na ny tompotrano na ny vahiny, na ny vahiny kely sisa dia tompotrano, fa tsy misy kosa ny tompotrano lasa vahiny. Miarabantsika rehetra tompokilasy sy tompovavy, sotratsika namaly ny antso. Efa hitantsika teo aloha ary fa mazava ny tanjon'Andriamanitra, ny fikasan'Andriamanitra ny momba ny fiainantsika izao dia ny hamonjy atsika. Zany ny plan'Andriamanitra. Ary efa hitantsika koa tamin'ilay andro faharoa fa ny olona izay mandray ny famonjena io, izay fanomezana maimaim-poana, dia manana filamatra roa eo amin'ny fiainany. Araka ny tao amin'ny bokin'ny Apokalipsy, tsy inona izany fa ilay hoe matahotra n'Andriamanitra. Ary inona ilay faharoa? Manome voninahitra azy. Ary ny arahantsika nandinika ao amin'ny Baiboly fa misy fampiarana, tsy lasa kovavany toary tabebaka fotsiny, zany hoe matahotra n'Andriamanitra sy manome voninahitra fa zavatra iaina izany. Fa filamatry ny mpandresy izy io. Satria nahoana moa no misy resaka hoe mpandresy? Satria mitohy ny ady. Zay izy io hoe mitohy ny ady. Somary mikasokasoka izany fa mba afaka an'ilay mikasokasoka dia mangataka antsika rehetra itsika. Tanareo zay fa afaka lizy. Ya, mitohy mantsy ilay ady. Matoa misy ny fandresena dia misy ady, ary mitohy ilay ady fanaovany tsara sy ny ratsy efa andresantsika teto. Mitohy ny ady fanaovan'ny Kristy eo amin'ny andaniny, ary ilay fahavalon'Andriamanitra na izy Satana eo amin'ny ankilany. Fantahina mipetraka dia mandra-pahoviana no itohy io ady io. Satria tsika mantsy tsy mpitazana fotsiny amin'io ady io, fa manjara amin'izany ady izany atsika. Ka lohahevitra zay hodinentsika androany no mamaly an'izany fanontaniana izany hoe mandra-pahoviana zany ady izany. Ilay hoe fitsaran'Andriamanitra, vaovao mahafaly no mamaly izany fanontaniana hoe mandra-pahoviana ny ady. Eo amin'ny fiainan'olombelona andavanandro, riavana dia mampatahotra zany hoe miakatra fitsarana zany. Hoe miakatra tribonaly. Tsy ampy zany le tsikitsiky e. Tsy ampy le tsikitsiky matombola mitohy ihany le mikasoka. Inona no azoko anampinanareo ry rahalahy malala? Meo any toromarika fa za ndray tonga dia arahako avy hatrany raha misy
eny ary fa le miarabantsika rehetra indray amin'ny micro vaovao a ny fiarabana moa dia toy ny fary lavavany ka tsy lany amamina amen voalazako toy zany fa tsy zavatra mahafaly ny olona zany hoe hiakatra fitsarana izany miakatra tribonaly na any anosy io na any Nanterre zany miakatra tribonaly zany amin'ny olombelona dia tsy dia mampientanentana azy loatra zany fa ohatra ny ay azy sy tebiteby aza no hiatrehana zany rehefa mijery ny afatry ny anjely voalohany nefa isika ao amin'ny apokalypsy 4:12 dia voalaza fa hoe filazantsara na vaovao mahafaly izany afatry ny anjely izany dia zao le teny hitantsika hoe hitako fa indro nisy anjely raika io nandidina teo afovoan'ny lanitra nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambony tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra nanao tamin'ny feo mahery hoe ahoana matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarana le andro fitsarana tonga zany ao anatin'ilay hoe filazantsara na vaovao mahafaly vaovao mahafaly zany ny fitsarana vaovao mahafaly raha teo le fikasan'Andriamanitra ny hamonjy antsika vaovao mahafaly lay filamatry ny mpandresy dia ny matahotra an'Andriamanitra sy mamay voninahitra azy vaovao mahafaly hitantsika koa ilay hoe menkohaka eo anatrehan'Andriamanitra ilay namorona ny lanitra sy ny tany vaovao mahafaly ity fitsarana ity tsara ny manao fanamariana fa sary hafa mihitsy no asehon'ilay fahavalin'Andriamanitra momba ireo zavatra efatra zay ny tany saiko ireo imazy hafa zany no tiany Satana ho hitan'ny olona momba ny famonjena ohatra ina ny imazy na sary tiany Satana aseho amintsika olombelona zao no lazaina hoe ny famonjena dia zao tsy mendrika ho vonjena ne ianao io sady ho sarotra zany ahavoavonjy ianao izany ka raha zay tokoa dia tsy vaovao mahafaly izy Satana no manao an'io mampiseho an'io sary io le filamatra roa ho an'ny mpandresy ina sary omeny Satana ny amin'izany hoe Andriamanitra tsy azo ivalozana izany Andriamanitra izany ka zany matahotra an'Andriamanitra zany Andriamanitra tsy azo ivalozana zany ary ny zavatra kendrenylay fahavaly eto amin'ny planeta tany dia zao ny atonga ny olona hiataka amin'Andriamanitra na ny hoe ilaza mihitsy aza hoe tsy misy izy misy filozofa anankiray zay ary nalaza hoe mato ny Andriamanitra iveriko fa avy amin'ilay fahavalin'Andriamanitra any zany soso-kevitra izany ny fahatelo tsy tiany Satana mihitsy ny hoe iankohaka eo anatrehan'ilay mpamorona isika olombelona tany iny izy io taloha dia ny tao mihitsy ny anjely tsy ekohaka eo anatrehan'ilay mpahary ilay Andriamanitra tsy to fa tao ny anjely aza anaraka azy ikomy hiaraka aminy dia novany mihitsy aza ny lalàn'Andriamanitra hitantsika tamin'ny lahady teo zany namorona lalàna sandoka izy asolo ny lalàn'Andriamanitra zay mampatsiaro ny tokony hankofana eo anatrehan'Andriamanitra momban'ilay hoe fitsaran'Andriamanitra ina ny imazy na sary omen'ilay fahavalo fitsarana tsy azo ivalozana io ary ny momba azy mantsy ny momba ny Satana dia efa fantatra ny momba azy fa ny alanenina tamin'Andriamanitra fa izy no nikiry biby dia zao zany ny fomba fijerin'ny Satana raha ho faty aho matesa raha havana raha ho faty raha havana matesa raha omby azonareo hoe zany obolana zany ry malagasy atya Saint-Cloud androany ny azo zany efa very izy dia ina nataony zay avery ny maro arak'izay tratrany zany ny
image na sary ariary ny satana momba ny vaovao mahafaly zay tian'Andriamanitra ho fantatry ny mponina rehetra eto ambonin'ny tany. Zany no zavatra kendreny ho fahavalon'Andriamanitra io. Ary ao am baiboly ara dia misy teny milaza fa io satana io ange de hoe mpiampange. Inona zany no ataony? Miampanga atsika rehetrarehetra reto izy. Tsy misy zay tsy ampangainy, inona koa ty ianao ty? Ho amin'ny teny zava-maneno nefa zao tsy se zany a. Inona koa ty ianao ty? Mba zao nefa zao. Inona koa ty ianao ty? Zao nefa zao. Mpiampanga, zany no ataony io fahavalon'Andriamanitra io. Dikandroany ary ny hojerentsika atao amin'ny baiboly de hoe inona vaovao mahafaly ny fitsaran'Andriamanitra. Misy toko sy andiny ao am-baiboly vitsivitsy ara hojerentsika momba ity fitsarana ity. Voalohany a dia ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 7 zay iseho etsy amin'ny écran avy hatrany. Vakitsika ilay teny a. Ary Andriamanitra niniatsy ny jery ny andro ny tsy fahalalana fa ankehitriny izy a mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka. Satria izy efa nanendry andro iray izay hitsarany izao tontolo izao amin'ny fahamarinana amin'ny alalan'ny lehilahy ray voatendriny, koa efa nanome vavolombelona hampino ny olona rehetra izy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty. Iarahantsy fa misy disitsipelina kely. Inona ny hevitry ilay teny ery aloha ery hoe mbola eo amin'ny toko sy andimy ihany tsika hoe inona hevitry hoe izy nandidy ankehitriny izy nandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka. Tsy inona io fa mbola ilay fikasany hamonjy ny olona rehetra ihany. Ny fibebahana de inona? Fahatsapana fa diso zay zavatra vitako. Fibebahana ary rehefa mahatsapa fa diso de mitodika eo amin'ilay Andriamanitra afaka mamela heloka, le Andriamanitra afaka mamonjy. Zany atao hoe fibebahana. De zany a no hoe mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo izao izy a hibebaka. De avy hatrany de mitohy le teny hoe satria izy efa nanendry andro ray izay hitsarany izao tontolo izao amin'ny fahamarinana amin'ny alalan'ny lehilahy ray zay voatendriny. Hitantsika eto ary havana fa misy fotoana voafaritra mazava tsara zay hitsaran'Andriamanitra izao tontolo izao. Hitsaran'Andriamanitra ny olombelona rehetra. Ary araky ny voalaza eo amin'io teny io ihany a dia ho tanterahany zany fitsarany zany amin'ny alalan'ny jero tsara hoe amin'ny alalan'ny lehilahy ray voatendriny. Iza io lehilahy io ry havana? Voalaza io fa Jesosy. Zay voalaza fa nanome vavolombelona mihitsy izy ampino ny olona rehetra tamin'ny nananganany azy tamin'ny inona? Tamin'ny maty. Hitantsika eto zany a fa rehefa natsangana tamin'ny maty Jesosy lay nanolotra ny ainy raha teo ho avotra isolon'ny mpanota dia tompo marika koa izy amin'ity fitsarana ity. Tompo marika izy. Ary hita sady avy hatrany fa vaovao mahafaly tokoa ilay fitsarana satria iza no tompo marika amin'ilay fitsarana ilay nanolotra ny ainy ihany no mbola voatendrin'Andriamanitra hitsara izao tontolo izao. Ilay nanolotra ny ainy zany de iny ihany no mbola hitsangana hitsara izao tontolo izao. Ilay mpitsara dia Jesosy Kristy. Tsangana tamin'ny maty izy. Ary ny fitsanganana tamin'ny maty dia efa hitantsika fa mampiseho ny nandreseny ny fahotana sy ny fahafatesana. Ireo rehetrareo anefa de tsarotsika tsara fa maimaimpona avokoa. Fitsarana de tsy inona fa fanavahana zany izay nino an'ilay mpamonjy ka nandray ny famonjena sy ireo tsy nino tsy nanaiky ilay famonjena
ka dia tsy nanaiky andray ilay fahasoavana. Zao voasoratra ao amin'ny jaona voalohany a toko faharoa ny andininy voalohany sy faharoa momba n'ilay Jesosy zay voalaza fa hoe izy no voatendry hitsara anaka. Zany zavatra zany no soratako aminareo mba tsy hanotanareo. Ary raha misy manota dia manana solo vava ao amin'ny ray isika dia iza? Jesosy Kristy ilay marina. Ary izy no avotra noho ny fahotantsika. Ary tsy noho ny antsika ihany a fa noho ny an'izao tontolo izao. Vaovao mahafaly tokoa ho an'izay mino izany fitsarana izany satria manana solo vava isika dia Jesosy Kristy. Tovy amin'ny tribonaly ety an-tany any anie zany izy io e. Misy fitsarana ary misy mpisolo vava. Ny mpisolo vava dia Jesosy Kristy ilay marina. Tsy mba manavakavaka io mpisolo vava io ka hoe zay bebe vola ohatra no afaka miantso azy. Voalaza teo fa izy eo amin'ny teny io any izy no avotra noho ny fahotantsika ary tsy noho ny antsika ihany a ohatra hoe tsika reto ihany zany fa noho ny an'izao tontolo zao. Tsy misy fanavakavahana mihitsy. Zay rehetra mino azy eto amin'izao tontolo zao dia hitsangana izy ho mpisolo vava amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Zany anefa tsy midika hoe satria Jesosy no mpisolo vava ary afaka hisolo vava ny olombelona rehetra eran'izao tontolo zao dia isy ny atao antsony sasany hoe famonjena faobe. Efa naino an'izany ve nareo iny zany famonjena faobe zany? Misy mampianatra fa ny olombelona rehetra eto ambonin'ny tany dia ho voavonjy avokoa. Famonjena faobe. Na izy ianao na iza, na ray ny voanjo ianao. Ary aoka tsy ilaza anarana anina malagasy tsony afa. Na IBL, fantatrareo IBL? Ben Laden. Misy Ben Laden malagasy e. Ka tsy mampianatra ny amin'ny famonjena faobe ny Baiboly. Satria ny fitsarana dia miorina amin'ny fahamarinana. Tsy famonjena varoboba ny famonjen'Andriamanitra. Ho an'izay teto tamin'ny atoandrotoandro teo a folakandro dia hitatsika fa hoe sarobidy ange ny namonjenantsika dia ny rahan'i Kristy. Ka tsisy famonjena varoboba ary tsisy ny fitsaran'Andriamanitra dia fitsarana miorina amin'ny fahamarinana. Ary hitatsika amin'ny toko sy andininy manaraka ity zany hoe fitsarana miorina amin'ny fahamarinana zany mpitoro teny toko 12 andifa 13 sy 14. Ary rehefa re zany rehetra zany dia izao ny farany teny. Andriamanitra no atahory ary ny didiny no tandremo fa izany no tokony ataon'ny olona rehetra. Fa ny atao rehetra dia ahoana? Hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana ny zava-miafina rehetra na soa na ratsy. Efa hitatsika teo aloha io teny io tamin'ny herinandro lasa, tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo. Ny fatahoran'Andriamanitra dia midika hoe fankatoavana ny didiny. Na ny marimarina koa ny fatahoran'Andriamanitra dia aseho amin'ny fankatoavana ny didiny. Eto dia ohatran'ny misy hevitra roa ohatran'ny hoe mifanohitra. Raha so lazaiko anareo hoe ohatran'ny mifanohitra. Mampianatra ny Baiboly a fa maimaim-poana ny famonjena. Fanomezam-pahasoavana ny famonjena. Eo amin'ny Efesana 2:2-5 dia efa hitatsika io hoe fa fahasoavana no namonjena anareo ary tsy avy aminareo zany fa inona? Fanomezana avy amin'Andriamanitra. Nefa eto amin'ny mpitoro teny dia mazava be fa ny fitandremana ny didiny no tokony ataon'ny olona rehetra. Dia io le ambany hoe fa ny atao rehetra dia hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana ny zava-miafina rehetra na soa na ratsy. Etsy an-dany ny Baiboly milaza hoe fahasoavana no namonjenantsika. Etsy ankilany dia hoe ny atao rehetra dia hoentin'Andriamanitra eo amin'ny
fitsarana mifanohitra ve zany sady maimaimpona zany nefa mbola hotsaraina ay anao am'izay ataonao rehetra de ahoana zany le izy zao ara ny fanazavana etitsika eto a voalohany indrindra aloha masin'Andriamanitra eketsika ve zay ina moa dika zany hoe masina izany voatokana zany karaha ny momba an'Andriamanitra de zao tsy afaka miraitsik'ombakomba amin'ny fahotan'Andriamanitra azotsika ve zay tsy milalao zany fahotana zany rehefa fahotana zany de ahoana de fahotana zay mahandriamanitra masina azy faharoa masina koa ny didiny io didy io ne raha ohatra ka dinihana hoe ina moa ny tanjona kendreny didin'Andriamanitra ny zavatra kendreny didin'Andriamanitra nke de miaro atsika ohatra zao hoe raha isytsika ny didy fafito ina volazo amin'ny didy fafito aza mijangajanga ina moa no arovany didy fafito zany ny tokatrano ny fanambadiana no arovany ny didy manao hoe aza mangalatra inona no arovany zany didy zany fiarahamonina ny fananany olona no arovana am'zany tsara ve zany lalàny zany sa oko zao de samy mibata an'zay ary ny hoe aza mamon'olona ohatra le ao le tena mivandravandra inona no arovana am'zany didy zany ny ain'ny olona raha resahana tamin'ny vaovao tatoato ny takalinaina otage tany a Burkina Faso sy manodidina tao Mali inona moa le anankiray Benin de nisy takalinaina dia tonga ny mpanavitra ny takalinaina avitra ny otage moa takalinaina anakefatra fa saingy nisy miaramila roa nanaona maty ka io didiny hoe aza mamon'olo io de miaro ny aina zio ena sarobidiny aina amin'ny talata zao dia misy lanonana lehibe hotarian'ny filoham-pirenena anomezana pour rendre hommage no filaza zany hoe fanomezana haja an'ireo zay maty no ny nanolorany tenany amonjy ny takalinaina ka miaro ny aina io didy hoe aza mamon'olo io ka masina izany didin'Andriamanitra izany zany sarobidy miaro antsika izany ary de hoe mpanota isika zay ny zavatra manaraka hoe satria nandika ny didiny maty no ny fahotantsika Kristy zavatra fantatsika koa zany de zao ny zavatra anankiray manaraka tsara ho fantatsika mihitsy hoe tian'Andriamanitra andresy ny fahotanana isika tsy hoe vonjena ianao a de mbola hitoetra ao am'le fahotana ihany tombona ve zany tam'izay mbola kely de misy pasteur zay averiny foa le toriteny hoe misy olona zany ony a nalainy le kisoa de sasany borsiny misy de nangirana ohatrany somary mavokely mihitsy ony le kisoa na dio a dia nasiny ranomanitra satria mantsy izy reny somary mahofina nasiny ranomanitra de hay ve mba tsara tare any izy tony voalasa izy de verinaiza le kisoa ny osina ery amin'ny fotaka ery indray tsy zany mihitsy fikasan'Andriamanitra ka hoe nanolotra ny ainy amonjy atsika Kristy ho diovy no afaka amin'ny tsy fahamarina rehetra isika de lasa hiverina iosina amin'ny fahotana indray tian'Andriamanitra isika andresy ny fahotana fantatr'Andriamanitra nefa ary fantany fa raha amin'ny herin'ny tenatsika ke de tsy afaka ankatoa lay didy masina isika izy amintsika eto nafaka laza hoe ny andro aloha raha ny didy folo de 5 sy tapany efa voatandriko tsy isy tanana mitsangana raha ohatra zangamba dinina mety ho négatif zany hoe
tsy mba 10/10 fa -1 ngamba fantatr'andriamanitra fa raha amin'ny herin'ny tenantsika tsy vitatsika zany dia evero ny fahendren'andriamanitra ny rahany indray ny fanahnya hitarika atsika ahatonga atsika andresi ny fahotana ka ankatoa ny didin'andriamanitra kanefa antsika foana ny safidy malalaka raha toa manaiky hotarihan'ny fanahy masina isika dia ho lasa mpandresy misy an'izao teny zao amin'ny Filipana 4:7-10 aona ny voasoratra eo ry havana mahay ny zavatra rehetra aho amin'iza amin'ilay mampahery ahy mampahery io angety sy arabaky teny hoe maherezy ianao rahalahy dia kapokapohana kely ny lamosiny eo le maherezy le mampahery dia hoe manome hery avy ao anaty mihitsy ahatonga anao andresy ny fakapanahy andresy ny fitaoman-dratsy rehetra avy amin'ilay fahavalon'andriamanitra ny fankatoavana ny didin'andriamanitra zany a dia fiankinana tanteraka amin'ny herin'ny fanahy masina eo anatria ny fakapanahy sy ny fandrika velariny devoly ary rehefa mankatoa zany dia pirofo zay fa miasa ilay fanahy ao anatsika satria isika ihany no ny fidy ny amela azy a hiasa ao anatsika io fankatoavana io dia mbola fanomezana ihany koa satria ny fanahy no miasa ao anatsika fa tsy ny heritsika inona ary zany no anjarantsika ny anjarantsika ry havana dia zao atolotsika ao an'andriamanitra ny safidy io zany a tsy afaka hifidy eo amin'ny toerantsika andriamanitra satria raha mifidy eo amin'ny toerantsika andriamanitra dia ina ny dikan'izay zay natao hoe dictature zao nataovinao ry alain rehefa avety anao a dia ataovy bizou ny vadinao baiko le izy dia lasa ave alain dia aizy ianao ry loria ny anjarantsika atolotsika ao an'andriamanitra ny safidy ary zao voasoratra ao amin'ny salamo 7:3-5 hoe ankino amin'i Jehovah ny lalanao ary matoky azy dia ahoana ataony tanteraka le hoe ankino amin'i Jehovah zany dia hoe mifidy ianao hoe andriamanitra o ankiniko aminao ny safidiko dia zao matoky azy ary matoky ianao fa dia ianao ny tarika dia zao ny teny fikasana eto hoe ataony tanteraka ny anjarantsika dia ny manankina amin'i Jehovah ny lalantsika ny safidy ny fikasana ary ny matoky azy ary ino anjaran'i Jehovah hitantsika eo amin'ny teny ihany hoe ataony tanteraka ny lalantsika ataony tanteraka ny safiditsika ataony tanteraka ny fankatoavantsika ary mazava mihitsy ilay teny manaraka ao amin'ny Filipana 4:2 hoe Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana ao anatoyiny ahatanteraka ny sitrapony miasa ao anaty rehefa menao an'Andriamanitra ny safidy ankinao amin'Andriamanitra ny fiainanao dia miasa ao anaty izy tsy maintsy izy satria raha isika rery hivitatsika teo fa tsy vitane zany e dia izy no manatanteraka zany a na ny fikasana na ny fanaovana ahatanteraka ny sitrapony Andriamanitra no miasa amin'ny alalan'ny fanahiny miasa izy ao anatinareo inavy nataony na ny fikasana na ny fanaovana any hoe de A à Z zany e ahatanteraka ny sitrapony ary zay indrindra ny eo amin'ny Filipana 2:1-5 io le io zany le de A à Z ahoana le izy ary matoky indrindra aho fa zay manomboka asa tsara ao anatinareo no ahatanteraka izany mandra-pahoviana mandra-piavo ny andron' Jesosy Kristy manomboka izy dia mandra-pahoviana hatramin'ny farany mihitsy misy mantsy le misy namana indraindray a miala tenatenana izy avelany eo ianao mba manampy izy dia eritreto hoe olona vao mianatra bisikleta ianao tsika aloha efa mahay daholo e afa-tsy zay dia atosiny ianao miakatra amin'ny fiakarana dia atosiny ianao dia
rehefa tonga eo atenatena n'le tena midezina anao dia avelany dia ina no hitranga hidaraboka ianao ary loza raha ohatra ka manao maro sarera le bisikileta dia any zava-doza fa Andriamanitra tsy mba toy izany. Izy no manompoka ny asa tsara ary tohizany izany. Raha mbola omentsika azy foana ny safiditsika dia tohizany araka ny voasoratra hoe mandra-piavy ny andron' Jesosy Kristy, zany hoe mandra-pahatonga ny fiverenan'i Kristy eto ambony tany raha mbola velontsika amin'izay fotoana izay. Eo amin'ny fitsarana io zany dia zao ny jeren'ny mpitsara ary aseho ampisolo vava amin'io fitsarana io. Tsy miova ny safidin'ilay voapanga, dia rehefa tsy miova ny safidin'ilay voapanga, any hoe mifidy izy mba hiasa ao anatiny ny fanan'Andriamanitra dia zao mitohy ilay asa tsara zay natomboky ny fanahy tao am-pon'ilay voapanga. Ary ilay mpisolo vava amin'ny fitsarana io dia manamafy izy hoe nifidy ho mpisolo vava ity voapanga ity. Ina zany raha atao mazava tsara ny zavatra zay mitranga. Raha mankatoy ny olona ray dia zao mamela ny asa, mamela ny fanan'Andriamanitra hiasa ao anatiny izy. Raha toa mandika ny didin'Andriamanitra ny olona iray, ina zany no mitranga ao anatin'ilay olona. Raha matoa mandika ny didy izy, ina zany nataony? Toeriny zany tsy ekeny intsony ny hotarian'ny fanahy masina eo amin'ny fiainany. Efa hitatsika moa fa mandalo amin'ny fitsarana io avokoa ny olombelona rehetra tsy akanavaka. Tsy misy ho afaka mihitsy zany. Amin'izao fotoana zao misy natao hoe impunité. Zany hoe ahoana? Amin'ny teny malagasy ny impunité dia ahoana? Tsy maty manota. Fa tsy misy zay tsy handalo fitsarana izany. Ny olombelona rehetra ary isika rehetrarehetra dia samy handalo. Hitatsika zany amin'ny boky mpitoroteny zany rehetra zany. Fa izao iza koa no handalo fitsarana akoatra ny olombelona rehetra eto ambony tany. Zao no toko 12:1-3:30 hoe tonga ankehitriny ny fitsarana izao tontolo izao. Ankehitriny ny andrina izao tontolo izao dia horoahana. Hitantsika tamin'ny herinandro lasa hoe iza moa le hoe andrina izao tontolo izao. Rehefa nanota ny olombelona tao amin'ny Saedena nanomboka hatreo dia ohatrany hoe nomeny izy Adama sy Eva an'ilay menarana na Satana ny fahefana dia lasa izy no andrina zao. Nefa Andriamanitra laza mihitsy hoe akonareo anjaka eo amin'izao tontolo izao, ampanompoy. Zany le Genesis toko 1. Dia ny andrina zao tontolo izao Satana. Kanefa eto dia ahoana? Tonga ny fitsarana horoahana ny andrina zao tontolo izao. Mbola amin'izao fotoana izao aloha dia fantatsika fa mbola manao ny saim-patany ity andrina zao tontolo izao ity, mbola manjaka izy. Fa nefa fantatra aloha dia horoahana izy io. Vaovao mahafaly hoe zany dravana. Zany hoe misy fetrany zany ny fanjakazakany io ngeny tena dictateur satria tsy manome safidiny olona fa manery sy ny sisa. Zao nefa nitohy ny teny eo amin'ny jaona toko 2:20 hoe izaho raha sandratra hiala amin'ny tany dia hitaona ny olona rehetra anatona. Zany no nolazainy anambara zay fahafatesana hiaretany. Rehefa mateo amin'ny azo fijaliana tokoa Jesosy dia notsaraina teo Satana. Efa natao teo amin'ny azo fijaliana ny fitsarana any Satana. Niariary teo ny fikasany ratsiny rehetra. Satria mantsy izy niary teny izy hoe zao hatrany an-danitra izy niary teny hoe Andriamanitra tsy revesy mandidy io zao. Fa teo amin'ny azo fijaliana no niariary ny fikasany ratsiny. Ary nanomboka teo dia efa voaisa ny androny. Ary zao ny voalaza amin'ny Apokalipsy toko 12:20 efa hitatsika teto fa andalovantsika no zany mifaliry lanitra sy anareo zay monao aminy loza ho an'ny tany sy ny ranomasina fa nidina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe satria nahoana fantany fa kely sisa ny andro. Ny Apokalipsy zany dia manambara hoe
kely ane sise ny andron'io de volio hoe marina fa mbola manao zay azony atao izy fa kely sisa ny androny ary zany no mahavaova mafaly an'le fitsarany ho tsaraina tanteraka ilay rangory fototry ny afo raha atao amin'ny teny hafa de zao ny fitsarana de ampiariary ny asa sy ny fitaky satana sy ireo fitaovana rehetra ampiasainy hitatsika mantsy ato amin'ny bokyny apokalipsy fa tsy mba miseho mivantana zany any io satana io ndray ny mpanao sary hosodoko de asehony satana misy tandroka de misy farango hitanareo le farango reny de zany ony satana de tsy miseho mivantana zany fa fitaovana no ampiasainy ndraindray fahefana ara-politika ndraindray olona zany foana ny azy par personne interposée olona foana no avelany amitaka ny pony eto ambonin'ny tany zay nataony rehefa manao ny propagande izy fitaovana no ampiasainy fa vaovao mafaly le fitsarana satria rehefa vita io de ifarana ny ady ifarana ny fahoriana ifarana ny fahafatesana ifarana ny aretina ifarana ny ranomaso ifarana ny fahotana zany ny mahavaovao mafaly ny fitsarana de ho hitatsika vetivety ankehitriny le afatry ny anjely faharoa satria ny afatry ny anjely voalohany de efa hitatsika le hoe filazantsara mandrakizay fa inona ny afatry ny anjely faharoa de ho hitatsika eo amin'ny écran eny apokalipsy 4:9 ary nisy raiko de anjely faharoa nanaraka ka nanao hoe ravarava Babylone zay nampisotro ny firenena rehetra ny divain'ny fahatezerana noho ny fijangajangany Babylone de tsy iza ravana fa ireo fitaovana rehetra nampiasain'ny satana amitahana izao tontolo zao hitariany ny olombelona analavitra an'Andriamanitra hitariana ny olombelona anohitra ny didin'Andriamanitra eny anova ny didin'Andriamanitra zany natao hoe Babylone eto nefa dihina ny tranga rava zany ny afatry ny anjely faharoa vaovao mafaly ane zany ravarava Babylone ny afatry ny anjely faharoa de vaovao mafaly milaza koa fa ho resy satana sy ny akolita rehetra teny gasy zany akolita zany tany amin'ny année 80 tany ino zany akolita zany zay namany satana rehetra mpiaradia aminy rehetrarehetra ravarava ho resy zany satana sy ny firongony ho ravan'Andriamanitra satana sy ny asany fahavalo efa resy io satana io ary ndray andro Jesosy de nilaza mazava mihitsy ao amin'ny Luka 10:7 hoe ho Jesosy taminy izaho mahita ny satana misy tsy hoe lasaka fa hoe latsaka misy te zany eo azafady latsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra mbola milaza inona koa zany milaza hoe zany latsaka zany dia faharesena izany ny fahatongavan'i Jesosy teto an-tany sy ny nahafatesany teo amin'ny hazojaliana dia fanambarana meloa ny fahareseny satana zany nahafatesany Jesosy ary fitsarana zay ataon'Andriamanitra ihany koa fa ho famarana ry havana ny fanazavana momba ity fitsaran'Andriamanitra zay vaovao mafaly ity dia izao fandahina mipetraka hoe ovina moa zany nanomboka io fitsarana io satria le afatra re amin'ny apokalipsy de hoe tonga ny andro fitsarana ovina zany izy io no nanomboka hitatsika teo tamin'ny asa 7:20 faraka amin'ny telopolo fa Andriamanitra no nanendry andro ray hitsarana izao tontolo zao milaza ny amin'io andro io ve ny baiboly tsoriko eto aloha ary tsy afeniko fa lesona iray manontolo zay azo lazaina hoe lava ihany ity hoe fotoana ny andohan'ny fitsarana ity faran'zay mahaliana tokoa zany hoe ovina nanomboka izy io nefa tsy ho vitatsika raha hoe hiditra amin'ny antsipiriantsika fa famitsinana no tiako omena antsika eto
ny zavatra voalohany zany de hoe aiza no mitranga ny fitsarana zay toko sy andiny voalohany aiza no mitranga ny fitsarana Daniela toko 7:10 de hoe ony afo no nivoaka sy nandeha avy teo anatrehany arivoarivo no nanompo azy ary alinalina nitsangana teo anatrehany nipetraka ny mpitsara ary novelarina ny boky hitatsika avy hatrany a fa tsy hoe any amin'ny tribunal de première instance ny Paris no mitranga le fitsarana fa any an-danitra satria eo anatrehan'Andriamanitra no ahitana an'ireo anjely arivoarivo manompo azy alinalina tsangany eo anatrehany dia nipetraka ny mpitsara ary novelarina ny boky manatrika eo zany ny anjely a ary hita eo koa ny amin'ireo boky mirakitra ny zavatra rehetra tsara ho fantatra momba ireo rehetra zay andalo fitsarana avy eo amin'ny Daniela toko 7 de zao ndray voalaza eo amin'ny Daniela toko 9 zay no jerentsika ary hoy izy tamiko 340 andro ary no ny afaka zany de am'izay vao ho diovina ny fitoerana masina misy fanazavana zay omena eto resahana eto ny amin'ny atao hoe fitoerana masina amin'ny teny frantsay moa de hoe sanctuaire teo amin'ny fanompobavahan'ny jiosy a dia nasain'Andriamanitra nanorona fitoerana masina na sanctuaire Mosesy lay nitarika ny zanak'Israely tany anefitra sy ny zanak'Israely io toerana io no nanehoan'Andriamanitra ny fanatrehany hoe eo izy satria manaova fitoerana masina ho ay anareo izy de hitoetra eo anivonareo a eo zany izy a no maneho ny fanatrehany misy fomba mpivavahana maro a teo amin'io fitoerana masina io na sanctuaire tany anefitra sanctuaire de eo afovoan'ny toby ary manodidina milamina be mihitsy any tobiny zanak'Israely iray manontolo ary rehefa misy olona anankiray manota ohatra de ina no mitranga mitondra fanatitra izy biby atao fanatitra ary ireo mpisorona no miandraikitra ny fanatanterahana izany fanatitra izany ny anaran'le izy de hoe fanatitra no ny ota isan'andro de maro be tsy hoe anitatra ohatran'ny sima misioka akory laza hoe maro be fa isan'andro zany de misy olona tonga foana mitondra fanatitra fitiana ohatsy hoe miaiky ny fahotana izy a de avy eo a izy ihany no mamono a ilay fanatitra dia ny mpisorona no mikarakara am'izay a ny fombafomba rehetra zay ahatsapan'le mpanota fa efa nentina ao amin'ny fitoerana masina lay rano le biby nataony fanatitra ary rehefa mody any an-trano izy avy eo azafady mody any amin'ny lainy de mahatsiaro izy hoe voavela ny elony efa niaiky ny fahotany izy efa nisy biby tsy manatsiny a nitondra ny fahotany maty ny solo azy mazava tsara amitsika fa io biby io a ifanatitra io na zanak'ondry io na zanak'omby io na zanak'osy io a tsy lay ran'lay biby akory no manana asina manokana hoe tena mamela ny fahotan'lay mpanota fa mampiseho melohan'iza io zanak'ondry ohatra na zanak'osy no vonona io mampiseho melohan'iza in'lay mpamonjy ho avy satria mbola tsy tonga mpamonjy tam'izay zay antsony Jona mpanao batisa hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisotra ny fahotany zao tontolo zao zay andatsaka ny randro zany a ho fanavotana mpanota de zay zany a no hita eo amin'io fitoerana masina io isan'andro misy olona foana tonga mitondra fanatitra fa ndray mandeha isa-taona eo amin'ny calendrier ny fivavahana jiosy ndray mandeha isa-taona amin'ilay andro antsoina hoe andro fanavotana na koa hoe andro famelan-keloka lehibe amin'ny teny jiosy de hoe Yom Kippur ny andro fanavotana lehibe
eo no tanterahana ary a lay hoe fanadiovana ny fitoerana masina eto mantsy de hoe 3 andro ary no ny afaka zany de ho diovina ny fitoerana masina fa teo am'le fanompopavana jiosy indray mandeha isataona izy io isan'andro de hitantsika teo a fa manao ny asany eo amin'ny fitoerana masina eo amin'ny kianjan'ny fitoerana masina ny mpisorony de miditra ary izy ao am'le antsoina hoe efitra masina mizara roa moa le trano layan'ny taberna kely na sanctuaire efitra masina sy efitra masina indrindra isan'andro a de eo am'le kianja sy eo am'le efitra voalohany ihany ny miditra ny mpisorony fa am'le indray mandeha isataona am'le yom kippur de sady manao ny asany eo amin'ny kianja le mpisorona no miditra ao amin'ny efitra masina no miditra ao amin'ny efitra masina indrindra manao fanavotana ho an'ny Israely rehetra ary zay le hoe fanadiovana ny fitoerana masina entiny eo amin'ny efitra masina indrindra misy ny fiaran'ny fanekena zay misy ny didy folon'Andriamanitra ao anatiny a ny ran'lay osila indray mandeha isataona de izay no famaranana ny fanompopavana mandritry ny taona teo amin'ny tobony Israely ho fanadiovana ny fitoerana masina zany hoe raha atao amin'ny teny hafa zany a de ohatran'ny hoe ny vangongo tao amin'ny efitra masina ny fahotany Israely rehetra zay nitondra biby atao fanatitra de ny rany a nentina tao amin'ny efitra masina ohatrany hoe vangongo tao ara-tandindona zany ny fahotany tsisy fahotana akory mandehandeha de hoe iny eny le alatra fa vangongo ao de nino a ny zanak'Israely rehetra fa indray mandeha isataona vao tena ho tanterahana ny fanavotana tanteraka rehefa ho diovina ilay fitoerana masina miditra hatrany amin'ny efitra masina indrindra le mpisorona be mandritra n'io yom kippur na andro fanavotana io a fotoana faran'izay manetriketrika izy io satria tsy maintsy manetry tena ny vahoaka mitolona mbavaka zao voasoratra eo amin'ny Levitikosy momba izany a Levitikosy 2:12 fa am'izany andro zany no anaovana fanavotana ho anareo anadiovana anareo ka dia hadio ho afaka amin'ny fahotanareo rehetra eo anatrehan'i Jehovah ianareo ho andro fitsarana ho anareo zany ka ampahory ny tenanareo ianareo ho lalàna mandrakizay izany hitantsika tsara io a ny zavatra mitranga mandritra n'ilay yom kippur na andro fanavotana anadiovana ny fitoerana masina ampahory ny tena ny olona tsy ny zany fa hoe fiekekeloka fanetretena fifonana mandritra ny fotoana rehetra natanterahana io ny fanavotana io zany hoe fanadiovana ny fitoerana masina de efa voalaza antsika fa manetry tena ny olona mivavaka ary tia ny zava-dehibe tamin'izany fotoana zany fitinina fotsiny a zay manao tsinotsinona le toromarika omena zany hoe ny ataony ihany ny ataony ohatra hoe lasa izy de mandehandeha any amin'ny toby any izy de lasa izy de mahandro laoka tsy rarahany mihitsy zavatra mitranga nefa le mpisorona be ao amin'ny efitra masina indrindra zay olona hita fa manao kitoto tsy raray tsy mampahory ny tena izy tsy miaiky ny elona de ahoana no fongorana tsy hiala tao amin'ny firenena izy zany hoe lasa ianao mivoaka mihitsy zay manao tsinotsinona fa andro lehibe mihitsy le andro fanavotana raha atao amin'ny teny hafa zany ry havana de zao ary eo ny tia nahatongavana le andro fanadiovana ny fitoerana masina teo amin'ny fotoanany zanak'Israely taloha de andro fitsarana mihitsy tena andro fitsarana satria miavaka mihitsy eo a zay manetry tena sy tena mifona sy zay manao tsinotsinona zay manetry tena ary amin'ny finoana no anarahany ny zavatra mitranga ao amin'ny efitra masina indrindra eo ho fanadiovana ny fahotany dia ho tena voadio izy fa ny sisa rehetra kosa zay mafitsarana azy miavaka zany a ny olona manetry tena ka mifona sy zay tsy miraika fotoana tena faran'izay manetriketrika izany ary zao no voalaza ao amin'ny bokin'i Daniel ao amin'ny Daniel 9 hoe
hoy izy tamiko 3 andro ary ny afaka zany dia amin'izay vao diovina ny fitoerana masina tsara ho fantatsika nefa fa ilay fitoerana masina tetỳ-tany nasaina nataon'ny Mosesy io a dia voalaza mazava mihitsy tamin'ny Mosesy hoe ataovy tsisy hafa amin'le nasehoko anao mihitsy a le etỳ-tany lay nasehony a dia zao misy fitoerana masina any an-danitra le tetỳ-tany zany dia kopia fotsiny nataon'ny Mosesy fa any an-danitra any a misy fitoerana masina ity ao amin'ny faminaniana Daniely ity dia mazava be fa ilay fitoerana masina any an-danitra satria hitantsika teo Daniel 7 a milaza ny amin'ny fitsarana tonga dia Daniel 9 milaza amin'ny fanadiovana fitoerana masina ary mifampitoy zany resaka reo resaka fitsarana mihitsy a lay fanadiovana fitoerana masina any an-danitra dia zay rehefa afaka firy 340 andro dia diovina fitoerana masina fantatsika tsara moa fa raha vao resaka faminaniana ho an'izay teto tamin'ny herinandro dia ray andro mira inona faminaniana ray andro mira heritaona ary aloha jerena mihitsy le ao amin'ny Ezekely 4:4-5 ary rehefa tapitrao reo dia ataovy ambany mandry kosa ny ilanao ankavanana ary eo ka hitondra ny eloko ny tanaky Joda 70 andro ianao ny ray andro no ataoko solon'ny heritaona ho anao noho izany 340 andro mira 320 taona dia fanontaniana hoe afaka 340 taona na 2300 ans zany no manomboka le fitsarana any an-danitra dia zao nefa oviana manomboka io 2300 ans io na 320 taona dia mbola ao amin'ny bokyny Daniel ihany a no misy ny lakle ahafantarana ilay vanim-potoana iantombohan'ny fitsarana dia amin'ny Daniel 7 zany eto zany Daniel 7 a fitsarana an-danitra Daniel 7 a hitantsika teo a dia lay hoe 340 andro diovana fitoerana masina dia zao Daniel 7 a io efa hitantsika io toko sy andininy io a no ahitana ny fiaingan'lay 340 taona dia zao le teny hoe aoka ho fantatrao sy ho azonao fa hatramin'ny voany didy anavaozana sy anomboarana ny Jerosalema dia misy teny lavalava eo fa rehefa jerena ny tontolo-kevitra dia io ilay daty hiaingan'ny 340 taona fantatra io anavaozana sy anamboarana ny Jerosalema io fa tamin'ny taona 457 avant Jésus-Christ ary ikisaka kely ery amin'ny eria zao a anazava tableau anankiray asa bataina kely ty micro ty sa misy hafa ao amin'le Daniel 7 zany a averen'Andriamanitra amin'ny Daniel 7 nge io zany le hoe aoko fantatrao sy ho azonao fa hatramin'ny voany didy anavaozana sy anamboarana Jerosalema dia zao fantatra le io daty io fa 457 avant Jésus-Christ daty décret zany na didim-panjakana anorenana any Jerosalema zay rava tamin'io fotoana io eo manomboka le izy dia azavaina eo amin'io Daniel 7:20 fa 420 ka hatramin'ny 720 io a fa misy aloha 70 herinandro zay daty natokana ho an'ny jiosy hitanareo le aimotianaovanazy hitanareo iny zao le hoe 70 herinandro io 490 ans na 70 semaines de 490 ans izy efa atao calcul amin'ny faminaniana dia tonga any amin'ny taona 34 io 70 herinandro io nefa zay voalaza ato a mizara telo izy io misy aloha ny 69 semaines 320 sy 700 taona faminaniana momba ny nanaovana batisan'i Jesosy misy tamin'ny taona 27 natao batisa izy iny le fizarana voalohany
dia avy eo a telo taona sy tapany orinan'izay dia nombona teo amin'ny azo fijaliana jesosy efa voalazany ty faminaniny ty mialoha zany a tamin'ny taona 31 no nombona teo amin'ny azo fijaliana jesosy zay ty lacroix ty dia mbola nisy telo taona sy tapany farany a no nandava ny zanak'Israely tanteraka fa jesosy lay mesia tamin'ny nitoraham-bato any Stefana tapitra hatreo lay 70 herinandro na 490 ans ho an'ny jiosy dia firy taona sisa vao tonga any amin'ilay satria fepotona ray ihany reo Daniel 7 8 9 firy taona sisa atongavana ty amin'ny tapitra lay ty ray manontolo ty mantsy ny 304 taona firy sisa 1810 sisa dia menjera iza ao amin'ny 1844 tamin'ny daty io zany ry havana nanomboka ny fitsarana tena tsorona le izy a sarotra be ve zany hoe le izy zany a le faminaniana dia misy faminaniana roa ao amin'ny Daniel toko fahavalo a le hoe tikatra 2300 ans fa ao amin'ny Daniel toko fahasivy a dia milaza periode anankiray izy le hoe 70 herinandro natokana ho an'ny Israely ialana nenina amin'ny Israely dia io 70 herinandro io a no nanambara n'ilay daty ny andohan'ilay fepotona na Daniel toko fahavalo izy na Daniel toko fahasivy dia 457 avant Jésus io a décret a anorenana ny Jérusalem mpanjaka nanao amoaka an'ilay décret moa dia mpanjaka perse Artaxerxès dia ny mahafinaritra amin'io faminaniana lavabe io dia hitao koa ny nanomboan'i Jesosy ny asany teo amin'ny batisany ny nanomboana azy teo amin'ny azo fijaliana hita eo ary tamin'ny taona 34 ny nandavany zanak'Israely tanteraka ny mahamesia an'i Jesosy tapitra ny 70 herinandro ho an'ny tapitra le 70 herinandro na 490 ans dia mbola tsy tapitra le vanim-potoana fa mbola misy 1810 taona zany vao tonga vao tapitra le 2300 dia menjera izy 1844 teo zany ry havana no nanomboka ny fitsarana hitanareo fa efa vola satria zava-dehibe mantsy ty fitsarana ty dia naseho an'Andriamanitra teo amin'ny faminaniana mihitsy fa tena zava-dehibe ty fitsarana ity satria tsika rehetra ne voakasiky zany avokoa tsy hoe zay sy ny rahalahalay ihany no voakasiky zany fa ny mponina rehetra ambonin'ny tany kanefa vaovao mahafaly izy io a miombokevitra ny mpikaroka malo fa tamin'ny automne 1844 no mifarana lay 340 taona raha tsorony zany a dia efa nanomboka tamin'io taona io ny fitsarany lanitra hitasika teo fa vaovao mahafalana izy io e ny zava-dehibe moa dia zao amin'izao ora tenenantsika zao mandeha fitsarana satria tsy hoe misy vacances parlementaire dia hoe tsisy fitsarana ny an-danitra fa mitoy io fitsarana io dika zany dia zao tsy misy mahafantatra ny fotoana andalovan'ny anarany eo amin'ny fitsarana sa misy mahafantatra nareo tsy misy mahafantatra mihitsy tsy maintsy mandalo eo daholo aloha ny anarantsika fa ny zava-dehibe a dia zavatra telo ry havana voalohany move daso sotro rano kely move nandray ny fanomezam-pahasoavan'ny famonjena ianao zay natolotr'Andriamanitra maimai-poana taiza teo a Calvary teo zany no nitranga ny fanavotana antsika move nandray zay fanomezam-pahasoavan'izay ianao faharoa move tsapanao ny fitiavan'Andriamanitra satria tsaroantsika tsara fa tokana ny tanjona dia ny amonjy anao sady hanome anao ny fandresena
fandresena fahotana amin'ny alalan'ny fanahy masina zay miasa ao anatisika. Faharoa zay, tsapanao ve zay fitiavan'Andriamanitra zay, zany hoe tena miala nenina aminao izy, miala nenamiko izy, tsisy zay tsy efa nataony zany atonga anao ho mpandresy. Ary fahatelo, move efa nifidy ilay mpisolo vavanao ianao ao amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Izay tsy iza moa fa Jesosy Kristy. Fantaniana telo lehibe ireo. Indra no valiteninao ry havana amin'ilay fantaniana voalohany, efa nandray ilay fanomezam-pahasoavana famonjena venao, natolotr'Andriamanitra maimaimpona teo Kalvari. Iza no efa nandray zany fanomezam-pahasoavana zany. Tsy olana raha ohatra mbola tsy nandray ianao, fa mbola fotoana mety izao. Mbola fotoana mety izao. Fantahina faharoa, tsapanao ve le fitiavan'Andriamanitra zay manana tanjona tokana dia ny hamonjy anao, hanome anao fandresena amin'ny alalan'ny asan'ny fanahy masina. Tsapanao ve zay fitiavan'Andriamanitra zay? Saka ny tanan'izay mahatsapa n'izay fitiavan'Andriamanitra zay. Marobe mihitsy na ny tanora na ny lehibe na ny ankizy. Asany sasany ngamba mbola miandry dika teny vao nangatanana. Fa hitan'Andriamanitra ny tanantsika, ary na tsy hitany aza ny tanantsika, hitany aloha e. Fa ny ao am-pontsika, hitany mihitsy zay ao am-ponao ao. Ary ny fantahina fahatelo dia hoe iza nefa nifidy an' Jesosy ho mpisolo vava azy amin'ilay fitsarany lanitra. Saotra an'Andriamanitra isika, fa zava-dehibe loatra zany safidy zany. Raha eny ny valiteninao amindreo dia vaovao mafaly ny fitsarana, satria hitsangana Jesosy isolo vavanao. Tsangana izy, tsangana maromarina mihitsy izy, ary azo antoka ny fanavotana anao. Ao anatin'ny andro fanavotana isika zao, tian'Andriamanitra ho diovina ny fahotantsika rehetra, tian'Andriamanitra ho esorina ny ratsy ao anatintsika. Tsara ve zany? Ny fahotana nge azo arina amin'ny aretina e, ary tena aretina mihitsy. Filazan'ny mpaminany Isaia azy dia hoe hatrany am-paladio ka hatrany am-tapitoa dia feno fery, feno aretina, ilazan'ny fahotana zany. Tia hanadio antsika Andriamanitra amin'ny asan'ny fanahy masina. Ohatrany hoe manana aretina zany tsika, dia fantatra ny dokotera afaka anasitrana atsika. Ary tena azo antoka satria be dia be nefa sitrana. Hoany sa tsy hoany ianao, raha ianao no manana ilay aretina. Asa aloha na ahoana farazany manana aretina zay sarotra sitrana nefa fantatra ny mpitsabo mahay manasitrana dia andeha hoany aho. Na andeha na ohatra aza avy any Lille ka hatrany Marseille dia andeha, avy any Diego Antsiranana ka hatrany Toliara dia andeha, satria Jesosy io mpanavotra io. Anao zay rehetra azoko atao anatona anazy. Ary rehefa vita io fitsarana io ravana, dia ina no hitranga? Ny zavatra hitranga rehefa vita io fitsarana io zay nanomboka tamin'ny 1844, taona firy tsika zao? 2019, misy manao calcul hoe 2019 moins 1844, efa afrina zany zay nandehanany fitsarana. Firy? 165 taona zany no efa nanombohan'ny fitsarana. Zao no aoka ho fantatsika ry havana. Raha mbola eto raha mbola eto ianao amin'izao fotoana zao, dia mbola ao anatin'ny androm-pahasoavana isika. Satria Andriamanitra dia te hamonjy atsika. Hitantsika tamin'ny lasa fa hoe tsy tian'Andriamanitra hisy ho very isika, fa mba ho tonga amin'ny fibebahana. Amen. Tian'Andriamanitra ho tonga amin'ny fibebahana aho, ianao, isika rehetra zay tonga eto, ary tsy kisendrasendra nahatongavantsika eto. Fa tian'Andriamanitra hibebaka isika, satria tia no voavonjy zay fotsiny ane. Tsy mila voatsiaro ohatra ny mpamosavy mampandihy marary izy, fa hanavotra atsika nge ny antony zany rehetrarehetra zany e, hamonjy atsika.
satria rehefa tapitro fitsarana io a dia everina ety an-tany Jesosy. Andriamanitra ange rehefa manompoka zavatra ray dia faranany teo amin'ny azy fijaliana nanompoka ny fanavotana atsika ary tsy mifarany eo ny tantara fa rehefa tapitro fitsarana io dia ho avy Jesosy andray antsika ho any aminy ka izay toerany no toerantsika koa. Zay ny mahavaovao mafaly ny fitsarana satria rehefa vita ny fitsarana ho avy Jesosy. Amen. Ka izany tsy tapaka tenatena loatra ny tsy fantatro adiniko le obolana tsy tapaka tenatena loatra zay le fanavotana fa famarana n'ilay fanavotana anao isika rehetra ireto dia ny fiverenan Jesosy. Za ry havana dia fa 47 taona zao no niandrasako fiverenan Jesosy io ary tsy avelako raha tsy mitazona ny tanan'ny Tompo aho mandra-piavany ary efa mifidy an Jesosy mpisolo vava aho ary tsy iova mpisolo vava aho fa Jesosy ihany no mpisolo vava ary tsapako isan'andro ny fitiavan'Andriamanitra fa soavana no namonjena ahy fa tsy asan'ny herin'ny tenako izany no tia no tanterahana amin'ny fiainantsika tsirairay avy ireto. Andriamanitra ne hitahintsika ary isika ireto dia andray am-po ny planin'Andriamanitra rehetra. Ny fitsarana dia vaovao mafaly satria tsangana Jesosy isolo vavantsika. Tanteraka amintsika anie ny fikasan'Andriamanitra. Amen. Savarineti nyandri Jesosy ity indrintoerana tolonena ingaony pamindra halakilakiny tia iandriany ilay kanto indrindra ny ataotao sanatria ingaony pamindra halakilakiny tia miandriany ilay kanto indrindra ny ataotao sanatria Urefefika satri mierika panzinotani ilay kapateni ingaony pamindra halakilakiny tia iandriany ilay kanto indrindra ny ataotao sanatria ingaony pamindra halakilakiny tia miandriany ilay kanto indrindra ny ataotao sanatria sarudalana si aisakanana
aminy mody atao fanafody efelano sasamiandry any andanitra ambony komiomana sadafatry mandry anylay fiainana tony samiandry any andanitra ambony komiomana sadafandry mandry anylay fiainana tony. Andro fahatelo androany hitantsika ilay fitsaran'Andriamanitra vaovao mahafaly. Raha pitsosika tonga marobe tsika androany ohatr' izao. Raha pitso alahady. Marina fa rerakantsika nandrisiny herinandro ary androany chargé ny fotoanantsika kanefa raha pitso ny famaranana ka ho diso anjara amin'izany ve tsika rehetra. Inona lohateny raha-pitso hitantsika eo amin'ny tsimpirindrina safidy mazava mamaritra ny ho avinao mandrakizay. Manasantsika raha-pitso ho avy amin'ny telo ny fotoanantsika raha-pitso fa tsy amin'ny enina, amin'ny telo famaranana ary mino fa tsy ho diso anjara ary angetaheta handray izany safidy izany isika raha-pitso satria safidy mamaritra no avinao mandrakizay. Ka dia mino pastera ary mino ny tompo fa ho avy eto sika raha-pitso tsy hakanavaka ireo. Manaraka izany ho an'ireo izay olona maniry hanaraka fandaharana hafa ankoatran'izao conférence izao izay hoentin'ny pastera na hoentin'ny olona na hoentin'ny mpitarika ity fiangonantsika ity dia misy taratasy ity azontsika fianoana asiantsika ny adresitsika mail telefona izay azontsika fianoana rehefa mivoaka ao am-baravaranao isika. Manaraka izay ao am-baravaranao dia misy karazana fanomezana maimaim-poana ho antsika. Misy baiboly ao, misy boky ao, misy karta kely ao, misy CD ao, hira. Maimaim-poana avokoa ireo, tsy tsika tompo-toerana naokahaka izany fa ireo vahiny izay tsy mbola nanana izany, tsy mbola manana izany ka mangetaheta ny aka izany fa maimaim-poana ho antsika ireo rehetra ao amin'ny ao amin'ny velany ao ka misy tompon'andraikitra manokana amin'izany. Manaraka izany farany alohany anaovantsika ny hira farany, hira faneva sy vavaka farany dia izao rehefa vita ity fotoana ity dia mbola manasantsika rehetra hiaraka ifampidinidinika indray eo velany eo am-pisakafoanana. Izany hoe manasantsika aka etaeta ao ivelany ao rehefa vita avokoa izao fotoana rehetra izao. Vita angamba ny filazana, manasantsika hiaretsarana hanao ny hira famaranantsika dia ny hira faneva. Ataontsika miredredona ihany izany.
maniry Andriamanitra rainay masina tsy hainay tanterahana tokoa ny ilaza ny hafalianay izay mibanjina ny fiavianao. Mahatsiaro sambatra izay satria tsampanay ny fitiavanao, tsy mitsahatra anao ny mampahery anay ny amin'ny teninao, nampahafantarinao anay fa tokony ho vaovao mahafaly ho anay ny fitsarana farany, ary dia ho izany tokoa ny ho anay tsirairay izay tonga eto amin'ity toeran'ity izany Andriamanitra. Koa dia ny fanahinao ary hanampy anay hisaintsaina izay voalaza rehetra teo, ary tsy misy horaraka an-tany izany, fa tena hanovanay tanteraka eo amin'ny fiainanay sisa. Dia izany vavaka izany ary dia tonononay sy angatahanay noho ny amin'ny anaranao rery Jesosy Kristy ô. Amen. Afaka apetraka isika. Rapitso moa mariany ihany fa somary lavalava kely ny fotoanantsika, kanefa manomboka amin'ny 3 ny masoandro, mbola 7 alina vao maty, manomboka amin'ny 3 isika izany dia tokony himakomana fa somary